fampanoavana ao Ambanja voaisaka tanteraka ny marina sy ny rariny ny volany manjaka. Université sy toeram-pikarohana miankina amin'ny fanjakana ny atao avokoa ny fampianarana manomboka androany. Clémence Rarnirina ijoratra amin'ny farany anohitra ny tsirariny misy eto. Alatsinainy fa 1 ny volana aprily ny taona 2024 faly tafahoana amin'ny mandray ny tenako ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ny ity takariva ity. Manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanan'ny vavao hatramin'ny farany. Ho an'ny Ambanja avy hatrany isika ato anatin'ity vavao voalohany ity satria dia mitaraina amin'ny fitsarana indrindra amin'ny fampanoavana ny vahoaka any Ambanja amin'izao fotoana izao. Anaovan'ny mpiasa izay tiany ny fitsarana ka voaitsakitsaka tanteraka ny marina raha vao misy vola. MBS Ambanja. Isan'ny mampitaraina ny mponina ao Ambanja amin'izao fotoana izao ny ataon'ny mpiasa amin'ny fampanoavana ny toerana. Maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny laon'ny intsony vao mahita vola ireo mpiasa hoy ny mponina. Maro ireo nanao eloka voapirofo sy efa niaiky ny elony teo anoloan'ny fokon'olona kanefa votsitra ihany. Ndraiky olo miaiky diso ionatra ny fokon'olona ndesika amin'ny tribunal ery témoigny egny voasotro fo. Misy araiky koa io na avy eo bakagny anao sy faly agny ny mpinopokon'olo izy amin'ny hatokonany ato misy miatoka tsy afaka mipetraka la olo amin'ny fotoagna zio. Ka le olo mpamopoko ny babako ny aiky fa diso nitory rô navety naka certificat médical jiaby radio jiaby nahita preuve ny aratra ny laolo navy tary navy tsorany laolo mbola ndiza dossier nany hely ho koa ny rahogniny koa aminay to vola fo izy koa tsy vola anao miala agny voatery nagny efa vola hely manafo igny mba izahagna dossier fo. Saritsara ny sisa ny mahafitsarana azy fa ireo mpanambola ihany ny voaro hatrany ny fanazavana. Tsy tazana intsony ny rariny fa manjaka loatra ny vola. Eto za tsy famarignanay fa maro fa tsy voatanisako eto jiaby. Fa maro izy aminareo zegny ndalo avitsoragna koa zegny le mpangalatra avitsoragna na dia fa miaiky la olo mpanaratsy. Ataondreo fitadiavam-bola ty eo rô mivola amizay fa ambila fitsaragna ny asany hay ambelanay anao ndraiky andravazay volanay jiaby ty fanagnanay jiaby roso zegny mety aminao mbola tsy volagny koa le gros lot amin'ny lavany ty fahita preuve io bako amizay avy mandeha de percussion tsy azo. Anjakan'ny kolokolo hatrany ny sehatra rehetra ary isan'ny tena ahitana izany ny eo amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Very tanteraka ny asan'ny fitsarana manoloana ny fampiasam-bola amin'ny lafiny maro. Lafiny rehetra mihitsy ny saika mampikaikaiky ny rehetra amin'izao fotoana izao satria ireo manam-bola ihany no manjaka. Manao antsoava amin'ireo tompon'andraikitra sy olom-pirenena tsy ankanavaka mba ho sahijoro amin'ny toe-javatra tahaka izao araka izany ireo iaran-tsindry azo lena. Vavany fampianarana dia manatanteraka anjerimanontolo sy toeram-pikarohana maty mandritra ny 2 andro ny université miankina amin'ny fanjakana sy ny fibem-pikarohana nasionaly Androany Sirampitso ho fanairana manoloana ny fanapahana roa mifanipaka noraisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Namoaka fanampahan-kevitra ny syndicat ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra manerana Madagasikara tao aorian'ny filan-kevi-pirenena izay notanterahin'izy ireo ny 13 Martsa 2024. Tapaka tamin'izany fa natanteraka anjerimanontolo sy toeram-pikarohana maty Androany Sirampitso. Ato anatin'ity fanapahan-kevitra ity no mirakitra ny antony fampetona ny asa. Mahamenatra sady manala baraka ho izy ireo ny zava-misy ankehitriny ary tsy mbola nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ny fahitana fanapahana na décision roa mifanipaka noraisy ny HCC. Dia ny fanapahana laharana 10 sipika HCC barre des 3 ny 3 Jolay 2024 sy ny fanapahana laharana 13 sipika HCC barre des 3 ny 6 Febroary 2024 izay mikasika ny tolo-dalàna momba ny fizakantena ny université. Manohitra tanteraka ity fanapahana nivoaka farany ity TSS izay mandany fizakantena ny université. Iteraka olana goavany eo anivon'ny fitantanany indray ity fanapahana noraisy ny HCC ity hoy ny CSS. Les lois zany zao zava-piarina les lois zany
zao fotoana zany efa betsaka le olana ao anatin'le autonomie université satria misy zany ny vola ampiasainao amin'ny université zany anankiroa misy vola men'ny fanjakana amin'ny budget zany misy indray les ressources propres internes à l'université voalohany indrindra ressources propres internes à l'université zany droit d'inscription ny ankizy manaraka zany financement extérieur zay ny mpampianatra no manana relation any ivelany dia izy no fanaraka amin'le mpamatsy vola any zany dia ireo mpamatsy vola ireo zany mpamatsy vola tiako lazaina zany centre de recherche scientifique any an-tafy any dia le asa zany misy ase raha miasa dia noho ilay mpampianatra zany no atokisany centre de recherche any mahatonga azy volona hiara hiasa dia ahoana zany ny fifehezana ny vola satria le vola miditra amin'ny anarany université dia ahoana zany ny tena fipetrapetraka zany vola zany ny fomba hoe zany ny fitantanana azy ny fampiasana azy ny contrôle n'izany rehetrarehetra zany zany tokony nisy lalàna fanaraka amin'ny toetrandro satria marihana amin'izao fotoana izao fa le vola men'ny fanjakana zany miena ny ato tanteraka araka izany ny fampianarana tety amin'ny université androany mpianatra milahatra karatra azahoana vantsim-pianarana mitazana tety sisa androany aorian'ity antso fanairana ataon'ny CSS ity dia miantso fifampiresahana amin'ny HCC izy ireo andiniany indray ilay lalàna ny fangatahana aloha zany dikan'izany le lalàna no jerena ao anatin'ny roa andro aloha zany ny dingana atao zany zao dia zao hoe après ny roa andro io dia inona zany le action fanjakana lazaiko dia zao ty lalàna ty efa nandalo tany amin'ny gouvernement tsy nisy problème mandalo tany amin'ny assemblée efa milamina any amin'ny Sénat efa milamina fa au niveau ny ACC zany misy problème dia le izy zany misady rese amin'ny ACC zany zao ny CSS ao anatiny zavatra io tsara ny manamarika fa fanapahan-kevitra ny raisin'ny CSS national ity fanapahan-kevitra ity izany hoe ny ato ny fampianarana tamin'ny université rehetra manerana nosy androany sy rahampitso miapotika hatrany ny fampianarana ambony eto amintsika raha tsy mitokona mpianatra noho ny vatsim-pianarana izay miteraka savorovoro amin'ny sampianatra dia université maty ataon'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra ambara hatrany anefa fa ny tanora no avy ny firenena aiza no ananana ho avy amin'izao miaramila malagasy miisa 10 no mandray anjara amin'ny sarinady papango 2024 izay atao atsy la réunion ny 10 ka hatramin'ny 12 ny volana aprily izao ny firenena rehetra eto amin'ny ranomasimbe indiana na ny COI izay ahitana Madagasikara, Comores, Maurice ary Seychelles no mandray anjara amin'ity sarinady ity antony ny ampiroboroboana ny fiara-miasa miaraka amin'ny FAZSOI na ny tafika aty amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe indiana ny 7 volana aprily teo no nanainga teto Ivato izy ireo miaraka amin'ny fitaovana enti-miady ary ahitana manam-boninahitra dokotera vehivavy iray fiara iray no very ka tratehaka teny amin'ny RN3 PK 43 Andriampamaky tovolahy iray 12 taona no tratrany mpitandro ny filaminana nitondra azy araka ny filazany dia isy ny dadatoany no niarana angalatra ity fiara ity ka nanao lozam-pifamoivoizana izy ireo nandritra ny fandosirany antony nahasimba ilay fiara ka andeha afenina ny Zorobe efa misokatra ny fanadihadiana rehetra ary mbola karoany ilay dadatoany fanatanjahantena dia feno tanteraka ny fandaharam-potoana ny fédération malagasy ny judo mandritra ny tampilalaovana ity indrindra manoloana ireo hetsika iraisam-pirenena lehibe ho avy isy ny hetsika goavana izay ahitana ny salatona vétéran minime junior cadet ary senior any amin'ny kianja mitafo ankorondrano isy ihany koa ny fiakarany vétéran ambony tatami mandritra ny tompon-dakany Madagasikara ny 14 ny volana aprily ho avy izao taoriany fiofanana natokana ho an'ny kata juge andro vitsy lasa izay dia hikarakara ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara ihany koa ny filakevim-pitantanana vétéran eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia niverina nitarika hatrany i Emmanuel Macron manoloana ny Marine Le Pen mafana ny fandresendahatra atao amin'ireo mpifidy amin'izao fotoana izao ary mbola masarotra azy ny fisiany candidat B bevato kanefa mbola tsy fantatra mazava izay ho toanany avitra solondray be sy Andra Kotomalala
Niverina toy ny tamin'ny fifidianana ny taona 17 indray ny valim-pifidianana izay ho filoham-pirenena frantsay fiodinana voalohany. Ifanandrana amin'izany Emmanuel Macron sy Marine Le Pen. Tery de tery ny salanisa azony rotota tamin'ity taona 2024 ity, izay nitarihany Emmanuel Macron tamin'ny isa 20 isanjato noho ny 13 isanjato. Nanentana ireo mpiaradia aminy tokony isian'ny fanetretena mba hahafana mandresy lahatra ny hafa ny filoha Emmanuel Macron. Tsy tokony atao verimaina ity 12 andro avy ity ho hatrany izy mba hampitomboana ireo mpanaradia azy. Asehontsika fa hitondra zava-baovao amin'ny lafiny maro hanatsarana ny Frantsa isika ary hametraka ny firaisan-kina amin'ny Eoropa iray manontolo. Nandresy lahatra ihany koa ny avy ato ankilany nitondrany vinavinany rehetra. Niompana kokoa tamin'ny fanomezana malalaka ny fahefana ireo tiany mponina ao Frantsa Marine Le Pen ho atao firenena ho isan'ny anjakan'ny filaminany la Frantsa ary izay tiany mponina ao aminy no atao ho hiatrany ny tenany. Ho fehezina ny mikasika amin'ny fifindramonina ary ho ampitomboana ny fahalalahana ho an'ny rehetra. Ny antson'ny Frantsay rehetra kosa i Jean-Luc Mélenchon mba tsy hifidy an'i Marine Le Pen, izy izay tafiditra fahatelo tamin'ny isambato betsaka indrindra. Raha nanohana Marine Le Pen kosa Eric Zemmour. Izy mirahalahy ireto izay isanazy isambato betsaka indrindra ihany koa. Afanaraka izany ny fifanitsanana eo amin'ny rotota amin'ity fiodinana faharoa ity. Ratsaivina dia ny 24 ny volana aprily ho avy izao ny fiodinana faharoa ao amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena frantsay. Tsy hijanona ijoro anohitra ny tsirariny misy ato amin'ny firenena indrindra eto Antananarivo renivohitra Clémence Rariny iriny raha nambarany androany. Mitonitolona hoy izy na misy aza ny sakatsakana misy eo amin'ny endriny maro. Andy Miaratina, Tokatra Marla. Manameloka ny fisamborana miaro herisetra ny antra taminy ny sabotsy lasa teo nandritra ny hetsika nokasain'ny FTR natao tetsy Analakely Clémence Rariny iriny. Fihetsika mamoetra tsy manaja ary manitsakisaka tanteraka ny zo fototry ny olo-pirenena ireny. Tsikaritra ho hiatrany izy afa miaro ny ben'ny tanàna amin'ny raramaloto eo anivon'ny komina ny filoham-pirenena. Fihetsika izay manaratsendrika azy ireo. Omeko tsiny marindrano ireo izay nanomeny baiko fa tsy haiko na tsy an'ilay nanomeny baiko fa ny lalàna dia milaza fa mahazo voalohany mahazo misirculer librement eto amin'ny tany Madagasikara ny olona tsirairay, faharoa manana zo ny olona tsirairay aneo hevitra malalaka, fahatelo ny droit de manifester dia iantohany ny lalam-panorenana ary ministra amin'izao fotoana ao anaty gouvernement no miteny fa droit absolu ny fidinana an-dalambe, izay tsy nanakorotana, izay tsy nitabataba ary tsy nanompa mpitandro filaminana. Inona moa zany ny antony anakanananay? Tsy aloana hitan'ny Clémence tonga teny fanosakanana ny olona tsy hiditra teo amin'ny lapa fa navelana no déclaration fotsiny dia ny rava ny tsena mety afaka ny teny izy tamin'izay fotoana izay hoe dia tsy tonga tsisy olona nanohana ny antso fa natahotra ohatra toy izay nahita nahako ny samborina dia lasa manao hevitra daholo ny olona hoe avoay Clémence dia lasa ratsy laza ny mpitantana ny tanàna ary ny fitondram-panjakana. Ratsorina zany dia miaro ny olona voatontonona amina raharaha nepotisme, kolikoly, abus ny filoham-pirenena ary ratsy laza vokatra izany fanapahan-kevitra izay noraisiny izany Andriamatoa filoham-pirenena. Ijoro anohintolona anohitra ny tsirariny misy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra i Clémence Rariny irina raha nambarany no mafisiny ihany koa fa samy izaka sy jinjany vokatra izay nafafiny aka samy ho tsara ny tantarany rehetra. Raha ohatra ka fijoroana ny atao hoe tolona dia anohy ahako an'izay fijoroana izay. Anohy ny tolona fa be dia be touche même à Rome. Be dia be ny lalana hatongavana amin'izany hitenenana fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny Antananarivo ity dia tsy miemotra ny amin'izany ny tenako. Ka iza no mizaka ny vokatra izany? Andriamatoa be ny tanàna izay mety raha hoe sorina vera-pitso dia mety homena poste hafa any amin'ny toerana hafa izay mety ho tsaratsara kokoa no be ny tanàna aza. Iza ny zaka ny vokany sa Andriamatoa filoham-pirenena izay efa rehantsika sahady androany fa mivoaka ny sondage hoe mbola manantena 17 isanjato izay. Miala tsiny tompoko aza manofy fa ny zavatra ho tazanao any amin'ny fifidianana dia ny ataonao ihany. Mamafy rivotra ianao dia mijinja ny tadio rehefa avy eo. Ka samy mizaka ny vokatry ny nataony ary tokony isotrara amin'ny filoham-pirenena raha nampaneno lakolosy fa za nampaneno lakolosy indray no samborina dia hoy aho hoe manasa tanana ho ipilato fa zakaonareo ny vokatry ny nataonareo. Manana vola ny komina Antananarivo renivohitra afaka hamerenana ny vola 1.10 miliara ariary ny indramina teo amin'ny CNAPS hoy teo anivon'ny antoko humaniste écologiste ho any androany.
takiny izy ireo araka izany ny andoavan'io vola io sisy ny korontana andro miaradiana sy toky raha maro lahatra any komina niangarana tamin'ny rehetra Antananarivo renivohitra nahazo famantsim-bola mitentina hatrany amin'ny 10 miliara ariary ato amin'ny fanjakana ny taona 2022 anatanterany ireo vinanasa entina mpandrosoana ny tanàna n'Antananarivo tsy ampy azy io vola io mbola nindrana 10 miliara ariary tamin'ny kinapsa indray telo taona izay ny vita tsy hita mivaingana izay tena asa vita tao anatin'izay korotandava no iainany mponina eto fitohana ny fifamoivoizana olany fako izay ny matimatesina ny be ny tanàna tamin'ny vahoaka na Antananarivo fa ovahany isika izao feno fako Antananarivo lasa ravaky ny tanàna rehefa miandifitra ny arabe mihitsy asa tsy laram-pamiaina no nandaniana vola ka ny vahoaka no mizaka ny vokany mbola manana ambombava 12 miliara ariary ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny taona 2022 teo raha ny compte natao hoy ny teo anivon'ny antoko humaniste écologiste ka takiny izy ireo ny amerenana ny volan'ny KNAPS 12 miliara ariary mba tsy siny korontana eto tsotra ny anay ny hevitraya raha amin'izao vanim-potoana izao aleo tonga dia remborsena le 12 miliara ariary nindramatany amin'ny KNAPS mba tsy siny asavorovoro eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao satria le izy ny marina fa propagandany mera propagandany be ny tanàna tamin'izany dia hoe foanana ny izy park izay foana propaganda ary anisan'ny fidianany vahoaka n'Antananarivo anazy zay efa niteneniko teo nahazo vola izy 10 miliara ariary tamin'ny 2020 tany amin'ny FDL maninona ary ny tsy nataony le izy fa zavatra fa zaridaina sy zavatra tsy laharam-pahamehana ary nataony nahazo nizay mbola dia tsy maintsy nindrana tany amin'ny KNAPS izy nafahana natanteraka le propaganda zany le fampanantenana zao nefa ny rehefa ataony compte araka ny teneniko teo budget compte administratif misy ambiny 12 miliara ariary mbola mihoatra noho le volan'ny KNAPS ary ko maninona raha averina le izy satria mabe resaka eto amin'ny tany sy ny firenena volan'ny be antitra sy ny karazany aleo iverina le volan'ny KNAPS manam-bola ny commune zao ambiny 12 miliara ariary olana tsy mbola voava eto Antananarivo renivohitra hatramin'izao ny mpivarotra amoron-dalana ny famaroan'ireo tsena miorina tsy ara-dalàna tsy vita ny fanalana sy fandrodanana azy ireo no tokony atao ny komina Antananarivo fa mila apetraka mazava kosa ny paikady izay ny lokaloka ny be ny tanàna tamin'ny mponina mba ahafahan'izy ireo manoho ny asany indrindra amin'izao fahasahiranana izao inona ny politika natolotsy ny be ny tanàna mifanaraka amin'ireny fantatsika tsara fa nandaloko ry izy ary izay foana moa resany eto Covid sy ny karazany fa mba nisy ve politika mpanjakana natao manaraka n'izay le fanjavana boxilicite zay fa zao nge ny vahoaka n'Antananarivo sahirany amin'ny asa fa anjarany be ny tanàna mihitsy tokony mame famoronana asa sy mampitombo ny fitediavana ho an'ny vahoaka fa tsy hoe faly fotsiny anjavan'le boxilicite dia avy eo nefa n'le vahoaka lasa miravoravo-tanana sy ohatr'izany fa anjarany ohatr'izany izy hoe fa niteny me vahaolana ho an'ny taxi moto ireny nge olona ohatr'izay hitondra vahaolana ho an'ny taxi moto izy satria ireny olona tsy anasa dia tokony mitady vahaolana koa izy ho an'ny boxilicite fa tsy hoe raha vaina fotsiny dia mifampitady ely le vahoaka lasa vao maika mampitombo ny tsy fandripahalemana sy ny karazany rehetrarehetra ankoatra io nanambara ihany koa izy ireo fa tsy mipetraka mazava ary tsy fantatra mazava izay tia ny mpitantana ny tanàna atao mahakasika ilay orinasa CMGD no mafisin'izy ireo fa kiantra anatrany fotsiny manjaka ao anatin'izany nandritra ny fameloma maso ny antokontsika Madagasikara atao amin'ny faritra Betsiboka no nanamafisan'ny mpandrindra nasionaly ny antoko fa hiavaka ny fanamariana ny 20 taona ny antokontsika Madagasikara tsy miova kosa ny tarigetra ijoroana ho izy ireo fa ny fanavotana ny vahoaka malagasy sy ny firenena Charmano Menjanahary Manorandre Malala raha somary itsevina kely ny tantara ny taona 1970 no nisy fifidianana izay ho be ny tanàna teto Madagasikara ka tamin'izany no nipoira ny olona vaovao teo amin'ny sehatra politika anisan'ireny ny mpandraharaha tompony orinasa Tiko ny filoha Marc Ravalomanana izay nanana fahasahiana ny joro hitondra fijery vaovao eto Madagasikara nisy akony teo amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fitantanany ny komina Antananarivo renivohitra nitondra fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna izy indrindra fa ny lalana rehefa tonga fitaom-pifidianana izay filoham-pirenena dia nirotsaka ho fidiana ny filoha Marc Ravalomanana ary landy ho filoham-pirenena ka nitondra ny Madagasikara nanomboka ny taona 2022 ka hatramin'ny taona 2022 fendropolo taona katroka ny antokotima izay nirotsahany sy naoriny ankehitriny ka anamarika izany ankalaza ny 20 taona sika amin'ity taona ity izay rehetrarehetra zay nefa dia mitaky an'izay karazana tombanezaka izay hoe aiza ho aiza ny dingana tratratsika teo anivon'ny antoko
taiza hoaiza ny fahombiazana, taiza hoaiza ny nahitantsika ihany kosa nefa ny mety tsy fahombiazana, taiza ny tanjaka, taiza ny fahalementsika tao anatin'ny antoko. Fizany rehetrarehetra zany rehefa vita dia tsy janona fotsiny amin'izay tsika fa tsy maintsy mijoro anarina an'izay tsy mety ary anoy sy anatsara kosa zay nety nahitantsika fahombiazana. Zay raha valona sy akapoka amin'ny akapobeny ny antsoina hoe redynamisation, mitakiasa nefa zany. Tamin'ny fomba tsy ara-dalàna no nakany Andry Rajoelina Fahefana nandritra ny taona 2024. Raha tena teteza mita dia miaramila ny tokony hitondra ary izay manana ny mariboninahitra avo indrindra amin'ny tafika no mitantana azy. 2 volana aoriany teteza mita ihany koa dia misy ny fifidianana ho filoham-pirenena hatramin'ny efa tsikaritra ny tsy fahanaran-dalàna tsy tafary ny Madagasikara hatramin'izao ka tanjony antoko indray ny amerina ny firenena ho tan-dalàna sy homendrika ny vahoaka malagasy. Satria raha ny tanjony atoko tiako Madagasikara dia ny jery izay anavotana an'ity firenena ity, anavitra ty Madagasikara zay efa tena latsaka anatin'ny fahantrana, izay ny jorontsika ao anatin'ny fanoerana, izay ny jorontsika ao anatin'ny atikotiky Madagasikara. Fitiavan-tanin-drazana zay, ary zay fitiavan-tanin-drazana zay dia mitaky asa, mitaky fanetretena ary mitaky fifandeferana, fahatsapana an'le firenena efa latsaka andavaka, fahatsapana an'le vahoaka efa mahantra ary fahitana ny resaka fomofobe na tsy fandripalemana ny zavatra rehetrarehetra. Zay no antony dia te handeha andrasy tsika rehetrarehetra, ta hijoro tsika rehetrarehetra satria taona fijoroany ty taona ity amin'ny atokotiky Madagasikara. Mijoro antoko-panohitra ny tia mankehitriny fanoerana manitsy ny fitondrana mba hanatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Na izany aza dia miomana mafy Andry Fahefana amin'ny fifidianana manaraka ka antony mahatonga ny firosoana amin'ny fameloma-maso ankehitriny sy ny fanamarihana ny 20 taona izay nijoroany ny antoko io. Sampikambana mialoha ny anatanterana ny fameloma-maso izay hiparitaka eny fotsiny hoy ny nambarany mpikatraka amin'ny distrikany Toamasina voalohany. Araoary ny fanadihadiny MBS Toamasina. Araka nefa nolazain'ny Front National na Tokotim mamarika ravalomanana fa fitaom-pijoroana ity taona ity tsy nitsanga menatra ireo tanora tia atao Toamasina nanaporofo izany. Nisy araka izany ny fiarah-mientana izay nentina nampitomboana ny fifandraisana amin'ny sampikambana fa indrindra ihany koa ny anehoana fa mijoro ary misy tokoa ny antoko. Nanatevin-darana azy ireo nandritra izany ny mpikatroka zokiny. Maro ny dingana izay eritreretinay ho atao mba fameloma-maso ny tanora eto Madagasikara ary manentana sy manainga an'ireo namana rehetrarehetra izay mbola matoritory any ambadimbadika any. Ndao tsika ifanometanana mijoro tena nafitra ny firenena. Ny zavatra ho ataonay eto androany zany aloha voalohany indrindra dia fampahafantarana ireo namana rehetrarehetra mba hifankafantatra zay aloha tanjona anay voalohany indrindra. Faharoa misy ny fialam-boly zay ho ataonay, ao no milalao resaka foty tena mba hifandraisana am-po bebe kokoa zany. Zay zany no tanjon'ny tanora. Manaiky ny mpikatroka rehetra fa tsy misy afa-tsy ny filora valomanana irery ihany sisa no afaka manala atao anatin'izao fahantrana mangitsikitsika izao. Ka nanentanana ireo namana izay mbola matoritory hiara-entana amin'izy ireo. Rahatsika malala fa ny antoko zao dia agnatin'ny vanimpotoana fameloma-maso ny mpikamba. Ka izay mifototra ihany koa ny ahafahan'ny mpikambana mifankafantatra indrindra ny tompona andraikitra mba ahafahan'izy ireo andray andraikitra amin'izany fameloma-maso zany. Ary mba ampitombo ny mpikambana ihany koa ao anatin'ny atokotiky Madagasikara. Miantso sy manentana koa andreo partisan sy ny sympathisant ndao tsika entana satria tsy misy fotoana betsaka intsony atoritoriana izao. Tsy afenina amintsika zavatra mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao any fahantrana lalina, fahoriana, ny tsy fisina, ny aretina namely tsy nisy vahaolana zany hatreto. Tokana ihany nafaka amin'ny vahaolana antsika dia président Marc Ravalomanana. Santatra Ambavarano ihany izy ity fa maro ny hetsika izay mbola ho avy ka anairana ireo tanora mpikatroka rehetra. Isy ny fidinana isaky ny firaisana anehoana fa velona ary mijoro tokoa ny antoko ity hoy ireo mpikatroka.
Tsy araky ny fampanantenana sy ny vavana ataon'ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny fampelezan-kevitra izay nataony ny zava-miseho eto amin'ny firenena ankehitriny. Isan'izany ny resaka kolokolo sy ny fanaovana harem-pirenena sy ny fandranana harem-pirenena eto amintsika. Fanadihadiany Germano Menjanahary sy Manora Andriamalala. Tsy maintsy hitratrarina sy fongorona ny tambajotra mpanondrana antsokosoko harem-pirenena vao miroso amin'ny fanomezan-dalana ny fanondranana volamena isika hoy Rajoelina Andry. Teny avoloha ny fafito ny volana janoary taona 2024. Tsy vao tamin'io anefa izy no nilaza izany fa efa trany amin'ny fampelezan-kevitra ary nambarany nintsy aza tamin'izany fa tsy azo andeferana ny olom-panjakana tratra manokolokoly. Hitantsika teto anefa ireo raharaha nafana izay any mba hitan'ny vahoaka toy ny raharaha écran plat, ny bonbon sucette sy ny vola fanampiana ho an'ny Covid. Raha teo amin'ny resaka harem-pirenena dia hitantsika ny fivoahany resaka volamena sy ny vatosoa ary azo sarobidy eto amintsika ireny. Tsy tonga ho azy izany satria efa trany amin'ny tetezamita no tompon-daka tamin'izany ny fitondrana Rajoelina. Fa reny zavatra ireny ny zavatra ondrantsika rehetrarehetra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia mity varoboba daholo. Satria rehefa tonga any amin'ilay firenena ny Azia moa no tena andehanana sokatra eto amintsika any Chine sy any Thaïlande dia efa mitombo avo folo eny ny vidiny. Izany hoe tonga 40 millions de dollars zany. Izay ny sokatra. Ny andramena toko dia tena zava-doza mihitsy satria raha ny calcul nisy tamin'izany zany ny conteneur iray dia 120 000 dollars. Ka raha tadiditsika ilay tamin'ny 2009-2011 1500 conteneur niala teto Madagasikara tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. 1500 fa 120 000 dollars efa mahatratra any amin'ny 180 millions de dollars zany. Ary rehefa jerena ny vidiny rehefa tonga any amin'ilay toy izay ilay varoboba eto amintsika fa rehefa tonga any ilay izy dia mitombo avo 700 eny. Rehefa natao ny kajikajy mikasika an'ilay fandriana vita avy aty Madagasikara tamin'ny alalan'ny andramena zany dia mahatratra 1 million de dollars ny vidina fandriana iray. Tsy manofo ratsy misy matory amin'izany dia avo 700 eny 180 millions de dollars. Raha tsy diso ny kajikajy efa 7 any amin'ny 7 milliards de dollars zany hoe intelo avo eniny teti-bolam-panjakana malagasy. Tsy resakitsika amin'ny akora hafa zany ny volamena koa moa efa fantatritsika ary ny filoham-pirenena ary dia nilaza mihitsy hoe manana potentialité na exportation na volamena 100 taonina isa-taona ty Madagasikara. 100 taonina zany tompoko efa raha ataontsika 200 000 gramme zany 200 000 ariary efa indroa avo roa eny indray ny teti-bolam-panjakana eto Madagasikara. Tsy mahagaga arak'izany raha tsy mbola nisy ilay antsoina hoe gros poisson voasambotra sy nampidirina amponja teto amintsika hatramin'ny tetezamita momba io fanondranana harem-pirenena io. Fandrebo-rebena saim-bahoaka fotsiny ny filazana fa hiady amin'izany ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tato anatin'ny 10 taona farany tantely afadrakotra ny harem-pirenena tsaroana atrany tao anatin'ny tetezamita fa nisy olom-botendry sana makibantsilana fa misy angidim-by manangona volamena tany atsimo tany ary avy dia nivoaka ny Madagasikara izany isan'ny navoatonotona ny anarany filoham-pirenena ankehitriny io. Tsy nisy toy nintsony ny resaka momba izany ataorinin'izay. Taty amin'ny taona 2024 sy ny taona 2024 izao voatenana resaka indray ity resaka fanondranana harem-pirenena antsokosoko any ivelany ity ary tsy tratra raha tsy efa any ivelany. Mitaky fampiaran-dalana mitovy eto amin'ny firenena ny sekretera jeneraly ny atoko PSD nandritra ny fifampiresany tamin'ny ben'ny tanàny izay nofonjaina tao Mahajanga no nahalalana zavatra maro momba ity firenena ity hoy izy. Takina araka izany ny amoahana ireo ben'ny tanàna nofonjaina ao Mahajanga ireo. Germano Menjanahary, Manora Andriamalala Drany. Rehefa merina ambanivohitra aminay aty Mahajanga aty dia gadraina vetrany fa ny enjana ampangaina betsaka maro amina kolikoly ao Antananarivo ao tsy gadraina. Ampitovio ny olona rehefa samy manao. Io no nambarany sekretera jeneraly ny antoko PSD androany manoloana ny famonjana ireo ben'ny tanàna maromaro avy ao amin'ny faritany ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. No mafisiny fa nisy nitory teny amin'ny pôle anti-corruption na nipaka ireo ben'ny tanàna ireo ka antony itodiany manokana amin'ny tirafim-pitsarana ity. Ireo maire ireo tsy amiagna budget, tsy amiagna vola iasagna. Ty regny rô tsy maintsy hampandroso. Misy ny subvention mbola mifilafilaigna mila hoe agnatin'ny parti mpanjakana zegny zay vao mbô mahazo raha. Magnano zegny koa ny budget
ny budget ny mairie araiky ataontsika hoe mandeha any amin'ny 30 millions d'ariary le asa sahanigna nefa tokony misy budget mandeha any amin'ny 30 milliards d'ariary ke atsika zio izy koa alaigny tsiraikiraiky maire jiaby erany Madagasikara dia tsisy afabela na araiky fa tsy maintsy ahitantsika ireo fanodikodinam-bola ndraiky abus de fonction reo tsisy afabela dia magnino ara reto no migadra magnino ireto maire reto no voahantso fa tsy olo hafa mazava ny antony famonjana ho iatrany ny nambarany dia noho ny tsy fitoviana loko politika amin'ny fitondrana ankehitriny any ka izana ilana sotasota sy fomba maro mba anesorana azy ireo eo amin'ny fitantanana ny komine ny antony gadrandreo io dia tsy tsotra satria zegny tsy agnatin'ny couleur ilaigny amin'ny firenena tsy agnatin'ny fitondrana zay zegny araiky eo koa zegny le adversaire politique misy tondromolotro io ne olo jiaby koa tianao gadragna atao tondromolotro dia ahitagna dossier satria araka an'le teniko teo olo jiaby io managna dossier tsy akanavaka samy managna na nareo solom-bavam-bahoaka ne managna dossier koa nareo mitantam-bola ary na nareo magistre agny amin'ny paky ke za mba hagnano antsoavo aloha amile magistre ny paky reto tsy anjarako manome lesogno anareo kanefa kosa haiko fa zegny magistrat zegny tsy tokony hoe magnaraka ny lalagna bêtement fa mba misy koa ny hoe juger en son âme et conscience zany hoe araka ny feo ny fieritreretanao ary dikan'zegny mila magnano analyse de la situation tsy natao ho an'ny vahoaka irery ny lalàna fa natao ho an'ny mpitondra ihany koa raha tena te ampanjakany fahamarinana tokoa ny rafi-pitsarana dia tokony miainga hatrany amin'ny faratampo ny fanadiadiana momba ny fangaraharaana ka hatrany amin'ny lehibe ny fokotany ny hita nefa hoy izy dia atao fitaovana anaovana falifaty politika ity resaka fitsarana ity miteraka resabe amin'izao kosa ny mahakasika indrindra fanotorana tany sy misy etsy amin'ny komina ambanivohitra Ampitatafika nakafakakevitra tamin'ny mponina teny an-toerana androan'ny ben'ny tanàna sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina ity ilay tany voakasiky ny fanotarana sy ny fanotorana eto Ampitatafika eto an-tany menabe no misy azy mandeha ny resaka fanamidin'ny ben'ny tanàna tamin'ny karana ity tany ity ary tany mpanjakana raha ny fanazavana nefa tanyn'olona ilay tany ary nisy nivarotra kanovidina mpandraharaha raha ohatra ny tenanay voalamy ben'ny tanàna teto dia nanao antsoavo mihitsy na tamin'ny fiangonana izay rehetra misy hoe izay manana tany ka mazava ny taratasiny a ka fono amidy amin'iny tapany andrefan'iny a dia manatona ny commune fa misy mpandraharaha te hividy noho izany tsisy akinafinafina fa tena mangara rabe ny tantanana azy dia anisan'ny nahitan'ny commune tombontsoa ary ihany koa efa ahitana tombontsoana dia amin'izao endrin'izao ary a satria lasa ambom-pionana ety amin'ny commune Ampitatafika rehefa sabotsy sy alahady manoloana ny resabe mandeha nanatanteraka fankankevitra tamin'ny olona voakasika sy tamin'ny olona manodidina fanotofana ny tany androany ny commune Ampitatafika ity fanotofana ity izay tsy nahitana fanoherana na dia iray azy tsy atao rery na hoe eritreritry ny bureau d'étude rery na eritreritry ny commune sy ny teknisianina ny rery fa atsona ireo olona manodidina rehetra mba amoaka hevitra hitondra fanatsarana hitondra ihany koa fanakianana dia izay no arafitra avy eo dia entina midingana manaraka indray satria izao fanotsiana ny drafim-panajariana ny tany ny commune Ampitatafika izao dia efa nahazo arrêté préfectoral manohitra ny filazana fa miteraka fiakaran-drano tao Ampitatafika ny fanotorana ity tany ity ihany koa moa ny ben'ny tanàna ny fanotofana tany tsy ara-dalàna sy tsy nahazoana lalana hoy izy no niteraka ny fiakaran-drano asivany fitondram-panjakana ankehitriny mihitsy ny tahony manoloana ny fisina fihetsiketsehana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy afaka manoatra manoloana ny grevy misy tsesilany satria tsy manana vahaolana dia lasa manao famoretana amin'ny alalan'ny mpitandro ny filaminana isan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonjy izany androany fintin'ny avitra sy olon-dray be sy Mathieu Prince tsy ho avy amin'ny antoko ty manao anao fanonganam-panjakana ho ny solombavim-bahoaka raha nitatitra ny dian'izy ireo nandritra ny fameloma masotany betsiboka ny faran'ny herinandro teo iny iry famoretana sy raha matahoratra no anitan'ny fitondrana entina anakorotanana ny feonan'ireo birao politika amin'ireo vahoaka tsy any anaty tanàna akory izahay no nanatrika an'io nanaovana an'io feonan'io kanefa dia maro be ireo mpitandro filaminana nanakana ny tomobile
zay mitondra an'iren'olondreny ao amin'ny toerana tsy hamonjy ny fivoriana io. Teo ihany koa nataon'ny governorany Betsiboka zay fizarana vary maimaimpona de natsona dao ny olona hoe tonga fa misy fizarana tosika famesy varitsinjo ary ny zavatra nampime dia tsy nisy afa-tsy olona vitsivitsy ngamba teo amin'ny 50 teo no zaraina ny zavatra fa de nentina fotsiny zany hoe anakorontanana an'ilay saim-bahoaka mba tsy hanatrika an'le redynamisation fa rehefa tapitra fantatry hoe tsisy nininona akory tao niazakazaka namonjy tany amin'le le fotoana daoly re olona rehetrarehetra reo satria le olona nona de nieritreritra hoe sitrany aloha mba mahazo zavatra kely eto de zay fa zay ny zavatra nisy tena hoe anisan'ny zavatra mahavariana hoe any amina toerana tsy eritreretina ohatran'ireny dia misy be dehibe ny raha matahora misy mifandrebirebena ary teo moa zay tena niteny mihitsy hoe tsy ava amin'ny atokotiko Madagasikara mihitsy ny viny zany hoe fanonganam-panjakana zany. Nampatsahiviny ihany koa ny andraikitry ny mpitandro filaminana fa tsy tokony anara-drenirano fahatany ny baiko izay ataon'ireo mpitondra izay efa hita fa manao famoretana etseroa mijaly sy mahatsiaro verizoa ny olona matoa tonga amin'ny fitakiana. Ianareo mpitandro filaminana dia ny teny fanevanareo de hiaro vahoaka sy ny fananany ka raha matoa zany le n'olonireny mirotsaka anatina grève na mitondro mirotsaka anatina fitakiana ohatran'ireny de tena hoe tena ao anatiny tena marary azy izy ary nareo mpitandro filaminana tokony teny an'izay mamebaiko anareo ihany koa fa mahatonga ny olona mitarika grève ohatran'ireny na midina an-dalambe de tokony mba manery ny olona ihany koa nareo le mpanidraka satria ren'olonireny mitaky ny zoana mitaky ny karamany ary mitaky ny tombotsoany zay ny dinaneny an-dalambe eny ka noresahana nandritra ny fandarana ihany koa no mikasika ny fitantanana tsy mety eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ka mahatonga ny vondrona maromaro nanao hetsika ny sabotsy lasa teo. Mila ny fahatongavan-tsain'ny mpitondra fanjakana ny fitakiana misesy kanefa tsy hatamba olana hatramin'izao izay manapirofo ny tsy fahafehezan'ny fitondrana intsony ny fitantanana. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany aorian'ny fandaharana Global News no narahantsika ny fandaharana dinika ka vahiny Joël rahalay vao hita amin'izany Clémence Raharnirina hitondrany fanazavany indrindra makasika ny fisamborana natao azy ny sabotsy lasa teo. Aorian'izay kosa manarahantsika ny horonan-tsary Wainsword ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.